Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa, ilay tompon'izao rehetra izao. Avelao Jesoa, anao izay tiany amin'ny fiainanao, fa azy ianao. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Fantatsika tsara ny dikan'izany atao hoe tompom-baolina, tompo-trano, tompo-tany. Fa midika izany hoe fahefana. Raha miresaka hoe tompom-baolina dia izy no manana fahefana hoe mijanona amin'izay ny lalao, manomboka amin'izay ny lalao, ihany manao, ihany tsy manao sy ny toy izany. Raha miresaka hoe tompo-trano dia izany tompo-trano izany koa tena manana fahefana izany satria azy ny trano. Rehefa hiteny izy hoe mijanona amin'izay ny fanaroan'ity trano ity fa tsy avaozina intsony ny fifanarahantsika na afaka hiteny izy hoe omeko anareo maimai-poana mandritra ny 3 volana ity trano ity na ampiakariko na ampidiniko ny hofatranareo arak'izay tiany. Izay tiana izay olona tiany apetraka ao na tsy asiany mipetraka ry io dia izay natao hoe tompo-trano. Afaka mandoko amin'izay tiana andokoana an'io izy manao réparation amin'izay tiana anaovana réparation an'io izy. Fa ianao raha tsy tompo-trano ianao dia tsy afaka mikitika eo mihitsy ianao manao izay tianao atao amin'io trano io raha tsy anao ilay trano. Dia tahaka izany koa ny tompo-tany. Ny tompo-tany koa dia manana fahefana amin'izay tiany amboleny eo amin'iny tany iny, izay tiany anaovana an'iny, raha tiany amidiny iny na omeny olona fotsiny areny izay tiany anaovana azy satria izay no mahatompony azy. Fahefana ny dikan'izany hoe tompony izany. Ka itsika kristianina izay manaiky amin'ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ny dikan'izany anie izany, izy anie izany manam-pahefana amin'ny fiainantsika. Nahoana izy tsy avelantsika hanao izay tiany atao. Tahaka nireny hoe ianao mandrara amina tompo-trano, tsy hanao izay tiany atao amin'ilay trano, na mandrara amin'ny tompo-tany, tsy hanao izay tiany atao amin'ilay tany. Fa manana fahefana mihitsy izy. Ary raha mijery ny soratra masina tsika izao ny Kolosiana 1 dia ambarany ao amin'ny 9:9 ny aminy hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Jesosy Kristy nambarany Kolosiana 1 io, izy no nahariana. Raha amin'ny teny frantsay dia hoe par lui tout a été créé. Izy zany no nahary ny zavatra rehetrarehetra. Dia natao ho azy zany. Pour lui, ho azy. Ka an Jesosy Kristy zany zao zavatra rehetrarehetra zao. Ary efa nambarany tenin'Andriamanitra zany an Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy, izao rehetra zao sy ny ponina eo aminy. Ka itsika na dia ataoko azy hoe mbola tsy nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy tsika dia efa azy sika. Ny fofinaina izay ampiasain'ny olombelona rehetra dia fofinaina avy amin'Andriamanitra daholo. An'Andriamanitra tsika ry havana. Ka avelao Andriamanitra hanapahefana tanteraka amin'izany fiainanao izany. Misy tantara izay nentin'Andriamanitra ny sariana ny sain'i Isiraely satria indraindray ny Israely menomenona amin'ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fiainany. Toy izy Andriamanitra hoe jerevo ny mpanamboatra vilany tany manga hozy izy. Maka tany manga io izy dia manamboatra arak'izay tiany izy satria izy ny tompony fahefana amin'iny tany manga izay anamboarana azy iny. Ka mba ohatr'izany koa aminareo ry Israely izy manam-pahefana aminareo amin'izay tiako hanaovana anareo. Dia itsika zany ny tokony anjarantsika dia ny manaiky fotsiny. Manaiky fotsiny hoe fahefan'Andriamanitra fa azy daholo. Izy ny manam-pahefana amin'izay rehetrarehetra momba. Raha ny tena marina tsy tompony tenanao zany ianao, an'Andriamanitra ianao. Ary raha mbola tsy mahazo an'izany ianao dia miady mipahary fotsiny, mimenomenona sy tezitra fotsiny tsika hoe fa maninona nataonao mitranga amin'ny fiainako izao, fa inona indray ty zavatra asehonao amiko ty, fa maninona ny ampiaretanao zavatra ohatran'izao, fa maninona ny ampandalovinao an'izao fisedrana zao, fa inona indray ty aretina mahazo anay ato ty, fa maninona ny afa-tsy ataonao an'izao. Lasa mametrametra-panontaniana ohatran'izany tsika dia mampitany fiainantsika amin'ny hafa. Fa io ohatra ny mpanao vilany tany io, ny sasany ataony jobojobo, ny sasany ataony lavalava, ny sasany ataony fisapisaka arak'izay tiany anaovana azy eo dia izay ilay fahefan'Andriamanitra. Dia ny fahaizantsika manaiky izay fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay manampy antsika be dia be mihitsy hoe zao zany ny tian'Andriamanitra anaovana. Hatrany amin'ny endrikao zany, hatrany amin'ny tarehanao zany, hatrany amin'ny fahazazanao sy ny fiainanao sy ny fitondranao fiainanao hoe fa maninona anao nataon'Andriamanitra kambody, na ninona nataon'Andriamanitra malagasy ianao, na ninona nataony mainty ny hoditrao sy ny toy izany dia mila ekenao daholo satria fahefan'Andriamanitra zany ry havana. Ananany fahefana anao satria averiko ihany ilay teny hoe ho azy ny zavatra rehetra, azy ny zavatra rehetra. Ka rehefa nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy tsika
dia keo fotsiny tsotro zao hoe azy azany a dia azy manontolo ny fiainako rehetra. Ny tena mahafinaritra amin'izy io rehefa tena ikena dia izao le hoe azy tsy midika mihitsy zany hoe atahorana zany ny fiainanao fa tena mifanohatra amin'izany satria azy tanteraka ianao. Raha misy tomobile anankiray zao ka ataoko hoe tsy mandeha ilay tomobile fa misy problème ny frein ohatra, iza ny tompon'ilay problème? Ilay tomobile ve sa ilay tompon'ilay fiara? Mazava ho azy fa ilay tompon'ilay fiara no tompon'ilay olana. Dia tahaka izany koa tsika raha tena manaiky tsika hoe an'Andriamanitra ianao dia izy zany ny tompona andraikitra, izy zany ny responsable aminao ihany koa amin'ny zavatra rehetra. Zany koa ny dikany hoe tompom-bady, fatatsika tsara zany fa tompona andraikitra zany. Iza ny tompon'ity trano ity? Ny tompo-trano ny tompona andraikitra. Tsy resaka fahefana fotsiny izy fa tena misy responsabilité ngeza be koa raisin'ilay tompony ao ambadika hoe izany tompony ity zavatra ity. Ka Jesosy Kristy dia vonina handray izay responsabilité izay eo amin'ny fiainantsika. Vonina izy handray atanana tanteraka ny fiainanao fa atolory azy. Ny olana dia izao hoe tsy manaiky ho fehezany, tsy manaiky ho entiny, tsy manaiky hiandraketany, tsy manaiky isika fa te hitondra ny fiainantsika arak'izay tiantsika fotsiny dia lasa miady amin'ny mpamorona. Anio aravana dia te hitaonanao hoe andao anaiky fotsiny tsika, andao ilaza fotsiny tsika hoe Andriamanitra anao ny fiainako, ataovy izay tianao. Zany hoe tsy vitako ilay izy pastera fa tena tsy mety mihitsy manaiky an'izao zavatra ampitondrain'Andriamanitra azy zao fa mavesatra loatra. Maninona ny ampizakainy an'izao? Angatao ny fanahy masina fa efa nomeny antsika ny fanahiny mba hanampy antsika mihitsy hizakantsika ny zavatra rehetra fa tsy misy entana mavesatra mihoatra noho izay tokony ho zakantsika ka nampitondrain'Andriamanitra antsika fa matoa ampitondrainy ianao io zavatra io dia zakanao ary misy antony, misy voninahitr'Andriamanitra tiany aseho ao ambadika io ka raha tsy maintsy hiaritra ianao dia ozy izy tamin'ny Paoly hoe asehoko azy ozy ny zavatra, ny alehibean'ny zavatra izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Dia hoy aminao zany hoe avelao Andriamanitra, anao izay tiany amin'ny fiainanao fa azy ianao. Raha misy zavatra tsy mandeha araka ny eritreretinao, raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny ambition anao na ny zavatra tianao tanteraka na tianao ho azo, dia ekeo fotsiny hoe anao ny fiainako Andriamanitra, ento ny fiainako, matoky ny fitondranao dia izay ny zava-dehibe indrindra ary izay koa no fahendrena ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen. Ry Tompo izao manaiky anao amin'ny izay voasoritra hoaho, vonona ankatony sitraka tsy eriko fa minery ny fanahy, ny fiainako ankiniko aminao, ny hoaviko eo am-pelatanana.